Rehefa malala fa le mandroso indray atotokatrano mialana an'ity fandarana mamitsika izay mitondra ny lohahevitra lehibe hoe ny fanabeazana ny tokatrano. Tonga eo amin'ny fizarana faha-7 isika izao izay fizarana farany. Koa dia faly manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Engane ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hisaraka amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny andinitsika ny lohahevitra hoe mariazy na fanambadiana filamatra dia andeha aloha hivavaka isika. Raha eo misaotra anao fa lehibe ny fitiavanao. Namilanay hahazo ity fotoan-tsarobidy fizarana lehibe mikasika ny fanambadiana filamatra ity izay araka ny nanorenanao azy, mampianarana mba hahay mandray lesona ary mamela ny helokainy amin'izay tsirambina efa nisy teo amin'ny fiainanay. Aoreno amin'ny tokatrano tsirairay ny fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanambadiana filamatra, mariazy filamatra. Zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana ny fanambadiana araka efa naseho antsika, ary izany no antony lehibe na tonga an'ireny fiomanana samy hafa rehetrarehetra no resahana tamintsika nandritra ny enin'andro voalohany ireny. Omentsika karazana fizarana 3 ny fanambadiana na mariazy filamatra, izay omentsika laharana 2, 3, 3 na raha ataontsika amin'ny teny frantsay dia 123. Raha teo amin'ny sehitry ny fanambadiana tokoa mantsy no jerena tamin'ny Adama sy Eva dia toa nisy endrika anankitelo fizarana. Toy izany ihany koa ny tranga nisy tany amin'ny fanambadiany Isaka sy Rebeka dia toa misy fizarana 3 lehibe. Inona avy ary zany ireo fizarana 3 ireo rehefa hiditra ao anatin'ny antsoina hoe mariazy na ilay fampakaram-bady isika. Raha mijery ny Genesis 2 ka ny 420 sy ny 520 isika dia toy izao ny fivaky ny teny Genesis 2:420. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny voalohany, hikambana amin'ny vadiny faharoa, dia ho nofo iray ihany ireo fahatelo. Handao ny rainy sy ny reniny, hikambana amin'ny vadiny, vao ho nofo iray izy ireo. Ary 520 ahoana amin'izay no mitranga, ary ny tanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra izy. Misy famakafakana tsotra zany mikasika ireo fizarana anankitelo ireo. Ny tapany voalohany hoe ny lehilahy handao ny rainy sy ny reniny dia midika avy hatrany ho mari-pahamatorana hiditra eo amin'ny sehitry ny tokatrano, matotra ara-batana, vatana efa sahaza hiditra ny tokatrano, tomady ary salama, dia efa matotra amin'izay lafiny rehetrarehetra na ara-pitaovam-pananahany zany na inona na lehilahy io na vehivavy io. Izay no zavatra lehibe voalohany indrindra ara-batana. Faharoa, toetra manetry tena araka ny hitantsika tany amin'ny Genesis 2:4-7 mianatra ny toetran'Andriamanitra, nanetry tena raha nahary, nanetry tena raha namorona antsika olombelona. Ny faharoa, efa matotra eo amin'ny sehitry ny asa, efa mahafehy tsara ny asany araka ny Genesis 2:2-5:10 dia aoka ho lehilahy, aoka ho vehivavy, efa mahafehy tsara ny asany izay hoentina hivelomana, ka na tsy tsara na irery aza izy rehefa mitambatra ny asany an-daniny sy ny asany ankilany, ny fiaraha-miasan'izy ireo dia hahafinaritra ny toe-javatra fa tsisy fifanimpahana akory. Ao ihany koa ny fahamatorana eo amin'ny sehitry ny fahatahorana n'Andriamanitra.
mahalala manaja sy manome voninahitra n'Andriamanitra mitandrina ny didiny, mahalala oniny ihany koa fa tsy hanahirana ny lahy ny vavy na hanahirana ny vavy ny lahy noho ny tsy fahalalana oniny eo amin'ny fiainany na ara-pihinana na ara-pisotro na ara-pitafiana sy ny zavatra maro hafa ihany koa, fa efa matotra tsara hoe izao no mety amiko satria izao no belantanako, izao no nomen'Andriamanitra ahy. Ao ihany koa ny fahamatorana eo amin'ny fahaizana miara-monina aman'olona. Efa fantatra tsara ny toe-tsaina idirana amin'ny tokantrano ary ahay hanaja ny vady, ahay hitondra ny zanaka, ahay hanaja ny ray aman-dreny sy ny fiaraha-monina rehetrarehetra, efa matotra ny amin'izany vao miditra amin'ny sehatry ny tokantrano. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra hoe efa ao anatin'izay rehetrarehetra izay vao tsy tsara raha irery raha lehilahy, tsy tsara ihany koa raha irery raha vehivavy. Aty ho antsika aty aoriana, noho izany dia miandry ny fandaminana apetrak'Andriamanitra fa ianao izany tsy maintsy mivonona amin'ireo toetra sy fitondrantena voalaza rehetra teo aloha teo ireo, dia ny fatahoran'Andriamanitra amin'ny fanendretena, amin'ny asa, amin'ny fahaiza miara-monina aman'olona sy ny sisa rehetra. Izay zany ny voalohany izay tsy maintsy olona manana an'izay zany vao afaka hiditra amin'ny antsoina hoe mariazy. Faharoa, tsy hoe efa miasa nefa izao dia tsy maintsy avy hatrany aho dia manambady, fa ny tena marina ny atao hoe mariazy dia fanakambanana olona roa, lahy sy vavy, satria efa hita fa matotra araka ny taridalana teo eo ambany fatahorana sy fahatokiana an'Andriamanitra. Ary izay no asehon'ilay tapany faharoa amin'ny 9:20 hoe hikambana amin'ny vadiny. Ary le hoe hikambana eto dia tsara ny mamantatra tsara izay voalaza ny soratra masina momba izany. Ary amin'ny Genesis 1:19, rehefa vita ny lehilahy, vita ny vehivavy, ary efa hiaina ireo le voalaza teo aloha teo ireo, dia hoy ny soratra masina hoe Andriamanitra nitsod-rano azy hoe maroa fara mihabetsaha mameno ny tany. Maroa fara ny dikan'izany teny izany mazava loatra eo amin'ny sehitry ny mahaolona ny olona dia fanomezana lalana ny olona hanana firaisana ara-nofo no dikan'izany teny izany. Tsy hoe anaovana vavaka fotsiny ihany izy mba hitahian'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainany, ankapobeny sy ny sisa rehetra, fa fanomezan'Andriamanitra lalana, fanokanan'Andriamanitra azy hitambatra iray fandriana, hitambatra ara-nofo no antsoina hoe mariazy amin'ny fizarana faharoa. Fa tsy hoe efa nitambatra tatsy na taroa, fa ny zavatra lehibe dia ny hoe aoka mba ho hajaina izay fandaharana sy fandaminana efa napetrak'Andriamanitra izay. Dia izay vao miditra amin'ilay fahatelo amin'izay, eo amin'ny tapany fahatelo amin'ny 9:20 dia hoe dia ho nofo iray ihany ireo. Izany hoe afaka misy firaisana ara-nofo amin'izay zany eo amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy rehefa nahafeno an'ireo fepetra ireo matotra, akambana, ampiraisina ary tsofina rano amin'izany, amasinina ho amin'izany izy, zay vao miray trano, miray fandriana ary afaka mahana firaisana ahatanteraka ny hoe maroa fara sy mihabetsaha izy ireo. Izay ilay hoe ray, roa, telo na ilay amin'ny teny frantsay teo hoe 123, aoka arak'izay mba azo atao mba tsy hifamadika ireo ka ho sanatria ny 3 no lasa aloha na ny fahatelo no lasa aloha. Izay vao hiditra amin'ny voalohany hoe hianatra ny ho matotra, na hiditra amin'ny faharoa hoe hatambatra tsy mety le izy, na ny faharoa koa tsy azo atao aloha, dia ny amin'ny hoe hatambatra dia izay vao hitady asa, izay vao hisy fiainana araka ny mahampivady, tsia fa aoka mba hilahatra tsara fizarana voalohany, mikatsaka ny fahamatorana ny fatahoran'Andriamanitra araka ny fanabeazana noraisina. Fizarana faharoa, atambatra, amasinina, akambana mba ho mpivady. Ary ny fizarana fahatelo izay vao
miray trano, miray fandriana sy ny sisa rehetra, fa izay no tanjona napetraka Andriamanitra. Ary averina amin'izay ary ny hoe mba aoka ilamina ireo antotanisa ray, roa, telo ireo. Tandremo tsara ary fa eo amin'ny Genesis toko 2 ny 1:5-20 dia misy dikany lehibe izy io. Dia ny hoe ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy. Mazava loatra mantsy izany teny izany. Ny vadinao ihany no azonao hitanjahana i maso, fa aoka tsy ny hafa no sanatria hitanjahanao, na sanatria mahita ny hafa mitanjaka ianao dia hiazakazaka anatona azy, fa tsy mety, tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra izany fiainana izany. Averina indray, amafisina indray, ny vadinao ihany no azonao anaovana izany, fa izay no tsyna hoe tsy nahalala henatra izy ireo, fa aoka tsy ny hafa no anaovana izany fihetsika izany. Inona no tanjona tiana tongavana amin'izany? Ny fanambadiana zany dia firaisana matotra izay efa nomanina niaraka tamin'Andriamanitra ka hatrany amin'ny fikolokoloana ny vatana saina mampanahy ara-piarahamonina no afaka hiditra misehitry ny tokantrano atambatra. Ary rehefa samy manana izay fahamatorana izay dia izay ilay lehilahy sy vehivavy matahotra an'Andriamanitra ambaran'ny soratra masina, ary vady endry avy amin'Andriamanitra ny lahy, vady endry avy tolotr'Andriamanitra ny vavy. Inona no antony? Andriamanitra dia manome oam-piraisana tena mirindra sy milamina tsara raha ny fifandraisana misy eo amin'ny ray sy ny zanaka izay tian'Andriamanitra isy eo amin'ny mpivady. Toy izao tokoa ny fifandraisana misy eo amin'ny Jesosy sy Andriamanitra ray, raha mijery eo amin'ny Jaonina 7:20 isika ka ny 2:20 dia hoy ny teny: ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Marina fa le voninahitra lazaina eto dia mety eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, eo amin'ny fanajana ny fifandraisana mamy eo amin'izy samy mpianatra, fa aiza ny tena tokony hisy an'io zavatra io voalohany indrindra? Eo amin'ny tokantrano. Nomen'Andriamanitra voninahitra isika rehefa malala, ary tanora malala izay hiditra ao amin'ny sehitry ny tokantrano, mba ho voninahitra azo avy amin'ny fanajana ny fanetretena, ho voninahitra azo avy amin'ny fanajana ny sotoavana momba ny asa, voninahitra azo avy amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra sy ny fahalalana onony, voninahitra azo avy amin'ny fanajana ny fiarahamonina. Tsy manao tsinotsinona ny hafa, fa rehefa mipetraka sy milamina izay rehetrarehetra izay dia nomem-boninahitra hiditra amin'ny tokantrano amin'izay ianao, na lahy na vavy. Ary rehefa hita, tsapa, fantatra fa indro tovovavy tolotra avy amin'Andriamanitra ho anao, tovolahy tolotra avy amin'Andriamanitra ho anao, dia aoka ho hajaina ny ray aman-dreny, mifanatona ny ray aman-dreny an-daniny sy ny ankilany, aoka ho hajaina ny sehatra manokana anatanterahana ny fampiraisana dia ny fiangonana, ampahalalao ny tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana, ny pastora indrindra, ary dia hanome fanofanana mba hahatonga ny fikasana mba ho araka ny fahatahoran'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia hiaina sy velona ao anatin'ny tokantrano feno fiadanana ny tokantranonao, tokantrano-nareo izay miorina amin'izany. Ary ambonin'izay rehetrarehetra izay dia aoka ho fantatsika fa ny tanjona lehibe raha nanoratra ny apôstôly Jaonina arak'izay nampanoratan'Andriamanitra azy ao amin'ny Apokalipsy 1:20 ka ny 2 dia izao no tanjona tian'Andriamanitra tongavany ny tokantranonao, ny tokantrano izay ahorona amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra, hoe nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vohomana tahaka ny ampakariny efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Tian'Andriamanitra raha ho tokantrano voaravaka, voahaingo ny voninahiny, ny tokantrano ahorona, satria ny tian'Andriamanitra tongavana teny hoe mba natambatra, tian'Andriamanitra tongavana teny hoe mba efa nanaraka an'ireo fenitra samy hafa rehetrarehetra mialohan'ny idirana anatin'ny tokantrano, na ny lehilahy na ny vehivavy. Ary satria ny tanjona lehibe ny fanabeazana dia ny ho famonjena, dia mba voavonjy rangahy, voavonjy ramatoa, voavonjy ny mpianakavy, satria ny hiditra ao Jerosalema vaovao no tian'Andriamanitra
ahatongavantsika raha nanomana antsika amin'izany sehitry ny tokantrano beazina amin'ny fahatahorana azy izany isika. Ary aza tonoina ilay tsodrano mahafinaritra izay voarakitra any amin'ny salamo 8:20 fa tena salamo tsodrano mahafinaritra ho an'ny tokantrano izany, izay ahitantsika an'Andriamanitra manatanteraka an'izao teny mamy izao ho an'ny tokantrano, ho an'ny lehilahy. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah izay mandeha amin'ny lalany, hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanakao oliva manodidina latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hita ianao feozionana e Jehovah, ary ho faly hitan'ny fahasoavan'i Jerosalema ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahitany zafinao anie ianao, fiadanana anie ho an'ny Israely, fiadanana anie ho aminao sy ny ankonanao hivavaka isika. Raha eo misaotra sy mideranao izay fa lehibe ny fitiavanao, nanabe anay nandritran'izay andro vitsivitsy izay. Napahafantatra anay ny fitiavanao, nampisy anay tamin'ny fanihom-pitiavana lalipaka indrindra momba mpanetretena sy fahalemem-panahy. Ary raha namolavola toe-tsaina, toe-panahy mendrika isan'ny tokony avy mba hiainana ao anatin'ny tokantrano ianao, dia satria tianao mba hiadana sy ho voavonjy ny tokantranonay, ny ankonanay. Koa mampianara anay tompo malala, mampianara indrindrandrindra ny tanoranay sy mbola miomana hiditra misehitry ny fanambadiana, mba hanana ny fahamatorana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-piarahamonina. Mampianara anay mba hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay, ary aoka izany voninahitra izany no hidiran'ny lehilahy sy ny vehivavy hiditra amin'ny tokantrano, mba ho voninahitra ny anaranao ny fisiny sy ny fijoroana izany tokantrano izany. Mamela ny elokay, ary tovy aminay araka ny hebeny indrafonao izany tsodrano nampanononanao ny mpanao salamo izany hoe fiadanana ny ho amin'ny Israely, fiadanana ho amin'izay tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.